Mofonaina isan'andro atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Fanarabantsika afaka malala tratra ity Alarobia voalohany volana Novambra ity. Ny Mofonaina voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Salamo faha-420. Salamo faha-420 vakiny minaran'i Jesoa. An Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, zao rehetra zao sy ny mponina eo aminy, fa izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano no nampitoerany azy. Iza no hiakatra ny tendrombohitry Jehovah, ary iza no hitoetra eo amin'ny fitoerany masina, izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahy no amin'ny lainga na mianina mitaka. Handray fitahina avy amin'ny Jehovah izy, ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Izany no taranaka mitady azy, izay mitady ny tavanao dia Jakoba. Azandrato ny lohanareo ry vavahady, ary misy andraty anareo ry varavahana vahagola, mba hidiran'ny mpanjakan'ny voninahitra. Iza izao mpanjakan'ny voninahitra izao? Jehovah mahery totoa, Jehovah mpiady mahery. Azandrato ny lohanareo ry vavahady, ary manandrata ny lohanareo ry varavahana vahagola, mba hidiran'ny mpanjakan'ny voninahitra. Iza izao mpanjakan'ny voninahitra izao? Jehovah tompony maro, izy ny mpanjakan'ny voninahitra. Ilay masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Salamo nataon'i Davida manondro an'Andriamanitra ho mpanjaka, ity salamo faha-420 ity. Mpanjakan'izao rehetra zao ary tompon'izao rehetra zao, manam-pahefana amin'izao rehetra zao Andriamanitra, araka ny bokin'ny salamo teo izay niainan'i Davida moa, zany hoe Andriamanitra no mandahatra ny zavatra rehetra. Andriamanitra ny tompon'ny zavatra rehetra. Ary tsy Davida ihany no niainan'izany, fa ny mpanompon'Andriamanitra, ny fiangonana. Calvin moa tamin'ny fotoan'andro dia nanazava mihitsy lay nanazava lavo anatin'ilay boky antsoina hoe Institution de la religion chrétienne, izay nanazavany fahefan'Andriamanitra, hoe Andriamanitra dia manam-pahefana amin'ny asany, manam-pahefana amin'ny olombelona, manam-pahefana amin'izay tiany atao amin'ny asan'ny tanany Andriamanitra. Ary tsy azon'olombelona tsaraina na kianin'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia manana fahefana feno. Io toetran'Andriamanitra izay manana fahefana feno nefa no ndraindray lavin'ny olombelona. Misy filozofy rusy anankiray antsoina hoe Bakounine na Mikhail Bakounine, na atao hoe Michel Bakounine moa izy amin'ny teny frantsay. Teraka tany amin'ny taona 419 tany any Bakounine, izay voibe amin'ny Bakounine momba izy tsy mino. Bakounine dia isan'ireo izay nanohitra ny fivavahana. Bakounine moa dia ny sahanteny mihitsy manao hoe ny finoanan'Andriamanitra no mahatonga ny manakana ny révolution. Mifanohitra rehefa voizina ny finoanan'Andriamanitra dia tsisy révolution izy, hoe Bakounine, tsy misy zavatra vaovao, tsy misy zavatra, tsy misy fikomina, zay nazo ilazana azy hoe Bakounine. Bakounine moa mazava ho azy arak'izany toe-tsainy izany dia nandova be ny toe-tsainy Hegel, tsy ilay amin'ny lafiny Hegel, tsy Hegel ka protestant, fa nandova ny Hegel tamin'ilay atao hoe dialectique. Takatra Marx nandova ny Hegel koa tamin'ny lafiny dialectique, fa Marx dia athée, Bakounine dia athée. Tsy ninon'Andriamanitra izy, ary nanohitra ny fivavahana mihitsy. Fa izay lavin'ny Bakounine tsika teo, ary tsy izy ihany dia nanohitra ny hoe ny fahefan'Andriamanitra, hoe ny fivavahana dia tahaka ny tenen'i Marx hoe rongonom-bahoaka ny fivavahana. Dia Bakounine koa dia lazazamana hoe ny fivavahana nge manandevy ny olona ny fivavahany. Bakounine mantsy ihany dia tao anatiny ireo ataontsika hoe nanome toerana, tao anatiny antsoina hoe anarchiste. Ny antsoina hoe anarchiste tamin'ny taonjato faha 19 dia ireo izay
anarchisme na arke fahefana autorité. Ny arke de ny anarchiste zany de milaza hoe manohitra tsy manaiky fahefana, manohitra ny fahefana, manohitra ny antsoiny hoe fanjakana aza, tsy manaiky ny antsoiny hoe fanjakana. Ny communisme communiste tahak'Andriamaritra Mandrengelsa de nanaiky ny fahefana, fa ry Bakoninina kosa de ny fahefana de manimba. Ny olona ao anatin'ny mpitondra fanjakana, ny olona ao anatin'ny fanjakana de tsy mieritreritra fa tsy etaeta-mpanjakana ary mamoritra, mampijaly ny fahefana de manimba le pouvoir corrompt. Ny anarchiste no miteny an'izany hoe manimba ny fahefana, manitsakitsaka ny fahafahan'ny olona, ary za eo amin'ny fahefana de tsy mieritreritra fa tsy fanimbana sy manao herim-pamoretana ny olona. No zany dia tsy zava-dehibe ny fanjakana, tsy zava-dehibe ny fanjakana hoy ny anarchiste, mifanohitra am'izay moa amin'ny filozofia hafa. Ary io toe-tsaina tsy tia fahefana io fahefana io toe-tsaina zay mivohy ny fahafahana, satria moa zay ny zava-dehibe, mivohy ny fahafahana. Io natonga azy ireo hoe nanohitra ny fahefan'Andriamanitra. Tsy hoe tsy de tena hoe foana akory raha fomba fijery zany, fa zary hitatsika mihitsy iainana ankehitriny. Be de be ny olona mandany fahefan'Andriamanitra, be de be ny olona no na tsy mivantana aza dia tsy manaiky ny fahefan'Andriamanitra. Ny tadiavin'ny olona de ny fahefan'ny tenany, tadiavin'ny olona dia ny fiheveran'ny tenany samirery, tsy manaiky fa Andriamanitra mitondra an'izao rehetra zao, tsy manaiky miondrika eo anatrehan'Andriamanitra, tsy manaiky ny mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerana tokony hisy azy. Ary mandrakariva reny sokajin'olona zay ataontsika hoe mandany fisian'Andriamanitra, mitsipaka ny fahefan'Andriamanitra reny, de mandrakariva izy reny ny tena nanimba ny tantaran'izao tontolo zao. Hitantsika be de be reo olona zay nandany fahefan'Andriamanitra, be de be nanimba ny tantaran'izao tontolo zao. Dia averin'ny salamo tsika eo anatin'ny fieritrretana manao hoe ny fitadiavana fahaleovantena, fiainana fahafahana ivelan'Andriamanitra de zao: tsy mitondra afa-tsy fahafatesam-panahy, ary tsy mitondra afa-tsy fahasimbana eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina. Ny fiainana miivo amin'Andriamanitra, ny fiainana miivo amin'ny fahefan'Andriamanitra ny hoe any Jehova ny tany sy zay rehetra eo aminy. Ary izy no nanorina azy, izy no mitondra azy amin'ny fahendrena. Zany toe-tsaina zany dia tian'ny salamo iainantsika vao manomboka amin'ny volana Novambra. Raha toa ka ampiarina zany fomba fijeriny salamo zany, zay mifanohitra amin'ny ataontsika hoe am'izao toe-tsaina post-modernisme iainantsika zao, ny hoe Andriamanitra efa nilaozany tantara zany, de mahatonga an'ireo olona be de be tsy mivavaka eto ambonin'ny tany ary hitatsika ny fiafarany ny fiainany. De averin'ny salamo kosa itsika kristiana eritreritra hoe izao rehetra zao de an'Andriamanitra, izy ny nahary azy, izy no mitondra azy, ary ny zavatra rehetra eto ambany masoandro dia an'Andriamanitra. Raha toa ka ampiarina zany de afaka malala amin'ny fiainana kristiana, an'Andriamanitra ny tany zay rehetra eo aminy, de izao ny voalohany de izao: tsy tokony misalasala itsika ny amin'ny herin'Andriamanitra, tsy tokony hisalasala tsika kristiana amin'ny herin'Andriamanitra. Ny hoe atraiza ny fetran'ny herin'Andriamanitra, misy zavatra tsy vitan'Andriamanitra ve, misy zavatra tsy hain'Andriamanitra ve? Tsy tokony hisalasala tsika hoe ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Ary Jesoa namerina an'io teny io tamin'ny mpianatra manao hoe ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra. Misy zavatra tsy hain'ny olona satria manapetra izy, satria ny olombelona no hariana voahary de manapetra izy. Tahaka anao manorina trano, rehefa manorina trano anao de asianao fetra hoe 8 metatra, 10 metatra de misy fetra. Ary satria ny olombelona no hariana de misy fetra, fa tsy hoe tsy misy fetra akory. Fa Andriamanitra tsy misy fetra sady tsy manapetra. Noho zany ny zavatra rehetra de hain'Andriamanitra. Le afako nandray tsika manany amin'ny fahefan'Andriamanitra. Ary izay zavatra rehetra hain'Andriamanitra zay
satria izy nary azy de efa nakisaka Jesosy koa ho ao anatin'ny mpino koa izy manao hoe ny zavatra rehetra koa manjary hainy mpino na hainy mino. Ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra fa no vahatongavany Jesosy tety amin'izao tontolo zao dia ny zavatra rehetra hainy mino. Dia hoy Paoly manamafy an'io teny io manao hoe mahay ny zavatra rehetra fa amin'ny alalan'ilay tia. Afaka miditra ao anatin'izany ataontsika hoe toetran'Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra izany isika mazava ho azy arak'izay fetra tian'Andriamanitra henantsika amin'ny alalan'ny finoana. Amin'ny alalan'ny finoana no handraisantsika ilay tenin'i Jesosy hoe ny zavatra rehetra hainy mino. Ary Jesosy nanasitrana de manao hoe ny zavatra rehetra nge hainy mino hoe ny zavatra azonao tanterahana nge zany tonga aminao zany arak'izay inonao. Zany hoe lay Andriamanitra tsy manapetra, lay Andriamanitra tsy voafetra de manjary tonga monina atao anatintsika amin'ny alalan'i Jesosy, amin'ny alalan'ny finoana ka manjary mahatonga antsika miaina koa ny fahalebiazan'Andriamanitra. Ary miaina lay fahefan'Andriamanitra. Hoy Jesosy efa nomenay ny fahefana rehetra ty ambonin'ny tany, efa nomenay ny fahefana rehetra de mandehana ianareo koa. Zany hoe lay fahefan'Andriamanitra efa nentin'i Jesosy ary dia tonga nomeny Jesosy mana fahefana isika. Ary zay mahatonga azy mite manao hoe tamintsika manao hoe na inona ataonareo. De hoy izy manao hoe zao noho izy na de sotro zava-mahafaty aza de tsy ampaninony zany satria tsy nolay herin'olombelona fa nolay herin'Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra no entin'i Jesosy aty amintsika ary raisitsika amin'ny alalan'ny finoana. Ny zava-dehibe zany tsy ny fieritreretana hoe Andriamanitra lehibe tsy zay ihany fa ny finoana hoe izany fahalebiazan'Andriamanitra zany de inoko amin'ny alalan'i Jesosy ka afaka mandresy afaka mijoro afaka miaina afaka faly afaka reseko ny fahantrana, afaka reseko ny tebiteby, afaka reseko ny fahalainana, afaka reseko izao korotana isan-karazany zao satria manana ny tompo ary lay tompo dia tompon'izao rehetra zao. Zay ny voalohany raha toka ao an-tsaintsika ny finoana fa an Jehovah ny tany zay rehetra eo aminy de tsy mametra ny herin'Andriamanitra itsika fa mino ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra. Fa ny faharoa lehibe izay entiny tediny tsotra masiny ity koa de zao mametraka atsika ho mpitantana ho gérant ny hoe an Jehovah ny tany zay rehetra eo aminy. Ny olombelona zany inona tsy tompony fa mpitantana. Hoy ny tenin'ny toro malagasy manao hoe mpiandry vola vita tsy tompony fa mpamerin-dohany. Zany hoe ny kristianina ny olombelona eto ambonin'ny tany de izao olona izay nataon'Andriamanitra hitantana ny zava-boariny ihany, nataon'Andriamanitra hitantana ny tany zay rehetra eo aminy ihany satria n'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary satria mpitantana isika de tsy maintsy ho ampamoahan'Andriamanitra ny amin'izay nitantanantsika ny tany zay rehetra nomen'Andriamanitra atsika. Samy joro ve isika kristianina, samy joro ve ny olombelona hoe nitantana tsara ny tany zay sy zay rehetra eo aminy tandreman'ny olombelona ve? Ao anatin'ny ataontsika hoe izao taonjato enantsika izao dia fantatsika fa rava ny tontolo iainana. Korotana ny olombelona samy olombelona mifamono, ny olombelona samy olombelona mifandratra, hitatsika ny ady any Ukraine, rentsika ny ady any Israel, efa ray alina latsaka kely ny totalin'ny olona maty, ny tsy hitapopoka sy ny tahaka zany. Mifamono ny olombelona samy olombelona. Sy mban'ny olombelona ny zavaboary, manohitra ny olombelona ny zavaboary, korotana ry sy ny sisa rehetra, tondratrano sy ny sisa rehetra. Satria nahoana raha ny baibolina metrahana fanontaniana de tsotra ny valiny satria tsy mpitantana mendrika, tsy mitantana tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra ny olombelona raha mitantana izao zavaboary sao zay rehetra eo aminy. Tsy tokony adonotsika rehefa ko malala fa itsika olombelona dia mpitantana, tsy atsika kory ny tany, tsy atsika ny zavatra rehetra eto ambany masoandro fa pindrany sika ary pindrany sika ary mamela ho an'ny rotaranaka ao ariana zany zavatra indranitsika zany. Tsy hoe pindranytsika ka de anjakazaka hamotika ny zavatra rehetra tsisy olovany ny zanatsika ao ariana mandra-piavy ny tompo
ny tompony mety tonga rapitso ampitapabola na raha zato taona arivo taona tsisy mahafantatra an'izany ary sokoa fa tsy fantatritsika zany fa ninin'ny tompona fenina mihitsy zany mba hahatonga atsika hoendry mba hahatonga atsika ho mpitantana mendrika ka afaka hamela zavatra tsara ho an'ireo zanaka any aoriana. Tsy tokony adono zay toe-panahy ny ataontsika hoe gérant na mpitantana eo anatrehan'Andriamanitra izay. Hotsika toy hoe nresaka manokana momba ny bakoninina isika tsy izy ihany fa ireo olombelona mpandinika momba ny fahafahana de ny olombelona ireo mpiady varotra ny fahafahana dia ka tsy ny olombelona ngema afaka manao zay tiany atao hoe afaka manao zay tiany atao izy zava-dehibe ny antsoiny hoe fahafahana zava-dehibe ny antsoina hoe mahaolona ny olona ny antsoiny hoe fahafahana anankiray am'izay fahafahana dia tsy ny hoe fanaovana zay tiana atao ihany fa tena fanjakana mihitsy fanjakazakana amin'ny zavaboary am'izay rehetra ny men'Andriamanitra ho tantanantsika avako malala mpanao salama mety de manazava manao hoe any Jehova ny tany sy zay rehetra eo aminy fa tsy atsika olombelona zany de mila mitantanytsika mila mitandronytsika mila manao zany aho eo peritreretana mitandrony zany eo peritreretana hoe mbola ho avy Andriamanitra hitsidika ny tany na hitsaratsika am'izay nanaovantsika ny tany sy zay rehetra eo aminy. Fa ny fahatelo lehibe zay asehony te diny tsotra masiny tiako raha mpanjaka an'izao rehetra zao Andriamanitra tompon'izao rehetra zao Andriamanitra de izao ny fahatelo lehibe de izao koa ry afako malala ny zavatra rehetra de miara-miasa soa amin'ny atrehan'Andriamanitra. Ndray isika manivana inona atao hoe manivana rehefa mangatazavatra amin'Andriamanitra tsika hoe za Andriamanitra tsy manan-javatra na mila an'izao Andriamanitra fa izao aoka ho avy amin'ny risokajin'olona ry any anampiana na avy amin'ny risokajin'olona ry any anampiana. Tsy de zay loatra rehefa ko malala ny kristianina Andriamanitra azon'Andriamanitra ampiasaina ho famonjena atsika sanampianatsika daholo ny zavatra rehetra na ny tsy mpivavaka ary na ny mpanompo sampy ary na ny fahavalontsika aza raha manam-pahavalontsika sanatria na ny tsy tiatsika raha sanatria misy an'izany dia ain'Andriamanitra hoentina ampiasaina mba hatsara ny fiainantsika zany. Tsy hoe satria ny silamo tsy mino an'Andriamanitra de tsy azon'Andriamanitra atao mitondra soa atsika. Tsy manana petrôly ny Madagasikara ro hatreto mividy petrôle any amin'ny silamo izy mividy petrôle any Moyen-Orient tsika mividy petrôle any Malaisie ABDB any Iran sy ny sisa rehetra fa za firenena zany tsy mivavaka amin'Andriamanitra ray Jesoa. Saika ataon'Andriamanitra mitondra soa atsika satria afaka manana petrôly tsika de afaka manao tafika masina afaka manana petrôly tsika de mividy petrôly de afaka mandeha miangona zany hoe ampiasain'Andriamanitra na ny jentilisa azon'Andriamanitra ampiasaina na ny jentilisa ary io mahatonga ny Martin Luther ny teny manao hoe sao nareo mieritreritra hoe Martin Luther fa tsy voafehin'Andriamanitra ny devoly voafehin'Andriamanitra ny devoly ary azon'Andriamanitra ampiasaina koa ny devoly tsy Andriamanitra izy raha tsy mahafe ny devoly fa azon'Andriamanitra fehezina izy azon'Andriamanitra baikona ny devoly. Martin Luther azay mihitsy zay mahatonga ny Paoly manao hoe ny zavatra rehetra miara-miasa an Jehova ny tany zay rehetra eo aminy noho zany ny zavatra rehetra de afaka miara-miasa aso ary ny zavatra rehetra de azon'Andriamanitra ampiasaina aso. Ary farany refako malala zay teo ny tediny tsotra masiny ty dia an Jehova mpanjaka Jehova tompony voninahitra azy zao rehetra zao de izao tokony ho midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra ny mpino. Olona mahatoky ny fahefan'Andriamanitra mahatoky ny fitantanan'Andriamanitra fa Andriamanitra fitiavana ary mampiasa ny zavatra rehetra ahasoa ny mpanompony de inona ny tokony ho fihetsikitsika manaiky ny fahefan'Andriamanitra ary misaotra sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Eravako malala lay Andriamanitra mahay zavatra rehetra lay Andriamanitra tia atsika lay Andriamanitra zay mpanjaka n'izao rehetra zao ary tompon'izao rehetra zao zay Andriamanitra eny hitantana sy hampaherenao ary tsy ahafoy asaraka anao anjaka eo amin'ny fiainanao isan'andro ampifaly anao. Vavaksika
Tompo anao ny zavatra rehetra anao zao rehetra zao, anao ny tany zay rehetra eo aminy anao ny nahary azy, mpanjaka ianao ary mpanjaka ny voninahitra. Tsaroanay amin'ity volana Novambra ity ny fotoana zay advento, fotoana hitsenana ny fiavianao Tompo, dia atao am'izay Tompo mba hanaiky fa anananao fahefana ny zavatra rehetra, ny fiainanay manontolo, ny tany zay rehetra eo aminy, anananao fahefana. Anananao fahefana ny fitondrana ny fiainanay, ny fitondrana ny firenenay, ary tsy misy miafina aminao ny zavatra rehetra satria ianao ny nahary azy. Fa iny andrasanao aminay Tompo? Finoana, fanetretena, fanekena fa ianao Andriamanitra de indry. De mivavaka Tompo, ataovy mahatoky anao. Ataovy fiasana, mitantana ny tany zay rehetra eo aminy, mitantana ny fametra-pahasoavana ny menao, mitantana ny talenta ny menao, hifanaraka amin'ny sitraponao. De mamindrafo aminay Tompo, raha mitavozavozo zahay. Ataovy mahay manome voninahitra anao, ataovy mahay matoky fa ny Andriamanitray de tianay. Jereo ny fiainanay isan'andro Tompo, ny finoanay, ataovy maharitra amin'ny fanarahana anao. Arovy amin'ny fampianaran-diso ny finoanay. Arovy amin'ny fampianarana tsy izy miparikety seroa ny finoanay Jesoa, fa ataovy miorona aminao hatrany any. De tahiondray ary zao tontolo andronay zao mba fahasoavanao. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen.